tontolo ny asa tanana kosa indray taoriny ny fivirenan'ny Madagasikara tao anatin'ilay fifanarahana arabaritra iraisampirenena AGOA dia efa miomana fatratra amin'ny fiatriany tsenany Etats-Unis ireo mpanao asa tanana malagasy. Ny fanenjehana ny Carlton tena imasona amin'izao fotoana izao taoriny 5 taona tsy nahazoantsika toerana teo anivon'ity tsena Amerikanina ity fa ny didina nangoly ny Fahandriamanarivo. Miverina maresaka ny toeram-piasan'ny mpanao asa tanana malagasy manondrana vokatra ny ivelany rehefa nangingina nandritra ny 5 taona mahery. Anisan'ny efa miomana amin'ny fanondranana vokatra ny amin'ny tsena Amerikanina ireo miangaly asa tanana vita amin'ny rofia eto amin'ny atelier bozaka eto Ambohibao. Ohatra hoe tonga eto ny prototype alefan'ny Amerikanina dia izay no rehefa tonga eto dia izay manaraka anazy zany mizara asa amin'ny ankizy manatanteraka an'ilay commande-ny zareo iny. Zareo aloha raha hoe amin'ilay rehefin'ilay izy dia zareo zany ohatrany hoe misy sarotana izy raha vao ohatra tsy mifanaraka amin'ilay prototype dia tsy maintsy miezaka izay manamboatra an'ilay prototype fanaraka amin'iny. Ny fikarinan Carlton vokatra ifanaraka amin'ny filantsena ny toena imasona. Ho andramatoa Nirarasoa Raoany mpanao firavaka sy asa vato dia mahavatra mitady ny akora ampiasaina hatrany ampitan-dranomasina izy mba hamoahana araka amin'ny fenitra takiana ny endriky ny vokatra. Izo misy ataontsika hoe ilay vato ohatrany hoe onyx tsy misy mihitsy zany nefa reny zany tsy maintsy alaiko any ivelany ohatrany zany koa tony perle naturel tony tsy maintsy alaina any ivelany fitsika mbola tsy mamokatra. Ny vato no tena avy eto Madagasikara fa ny vato koa zany tsy ndretrarehetra satria ny onyx zao tsika tsy manana eto ny lapis lazuli koa tsy manana reny tsy maintsy ny lapis lazuli avy any Iran. Ny onyx misy avy any Asie misy avy any Afrika fa ohatrany hoe toa ohatrany hoe améthyste, agate, ny cornaline zany zao vato avy aty amintsika amazonite. Mitondra fijery hafa kokoa amin'ny fomba fiasa eo amin'ny fomba famokarana ny fivoaran'ny faninanana tao anatin'ny 5 taona sy tao anatin'ny AGOA Madagasikara. Melohan'ny hanondranana ireo vokatra dia aseho hitan'ny mpiray-tanindrazana mandritra ny hetsika iray eto an-toerana ireo vokatra efa vonona alefa ny Etats-Unis. Misy mpanao asa tanana eo amin'ny 30 eo zany izay no mivondrona miaraka manao hetsika io izay atao amin'ny 6, 7, 8 mars ho avy izao eo amin'ny Infinité Ivandry. Izy io moa ny tena hoe mikarakara manokana anio ny akabiazan'ny manao ny fampiratiana io dia atao hoe 99% zany vehivavy orinasa tantanana vehivavy daholo izy io zany dia ohatrany hoe mba hararotina aminay hoe andro iraisam-pirenena ny vehivavy. Hoentin'ny Fahandriamanarivo mitsidika ny toeram-piasan'ireo mpanao asa tanana miomana hanondrana entana ho any Etats-Unis ianao anatin'ny fandarana mahenika amin'ny sabotsy 20 febroary izao aoriana vaovao atsara eto amin'ny TV.